ny fiangonan'ny finoana miaraka amin'ny pastor Aintsoka Zafimandratonivady dia manolotra anao tsy vitanao fa vitan'Andriamanitra, tsy resinao fa resin'Andriamanitra. Fotoam-bavaka mandritry ny fito alahady andraisanao famonjena, fitahiana, herin'Andriamanitra, fanasitranana, fahagagana manomboka ny alahady fa 8 volana septambra hatramin'ny alahady fa 3 volana oktobra. Misy zavatra tsy hitranga mihitsy eo amin'ny fiainantsika raha tsy Andriamanitra no mampitranga azy. Tsaroa fa tsy misy kisendrasendra ao amin'Andriamanitra. Matoy ianao mandray izao andro izao dia teanao zavatra eo amin'ny fiainanao sy eo amin'ny fianakavianao Andriamanitra. Fotoam-bavaka mandritry ny alahady fito manomboka ny alahady fa 8 volana septambra hatramin'ny alahady fa 3 volana oktobra 2024 amin'ny 7 sasany maraina vidigana voalohany, amin'ny 7 sasany maraina vidigana faharoa ary ny tolakandro fotoana ny famantarana sy fahagagana amin'ny 2 sasany. Ny toerana trano pokon'olona Isotry. Zay mino fahagagana satria zay mino an Jesosy Kristy. Loha hevitsika androany ariva dia ny hoe mila arahany famantarana sy fahagagana. Averiko mila arahany famantarana sy fahagagana. Asan'ny apôstôly toko 4:9. Raisitsika daholo andiny soratra masina dika tsika mitoy fosiny. Asan'ny apôstôly toko 4:9. Ary Stefana feno fahasoavana sy hery dia nanao fahagagana sy famantarana lehibe teo amin'ny vahoaka. Aveko mandroany. Ary Stefana feno fahasoavana sy hery dia nanao fahagagana sy famantarana lehibe teo amin'ny vahoaka. Korintsiana voalohany toko 12 andiny 7 hatramin'ny 10. Ary izy rehetra dia samy nomena ny fampisehoana ny fanahy ahasoa, fa ny anankiray nomeny fanahy telo fahendrena ary ny anankiray telo fahalalana arak'izany fanazany ihany. Misy mandray an'izay eto androany. Ary ny anankiray finoana, misy mandray an'izay fanomezam-pahasoavana finoana izay eto androany amin'izany fanahy izany ihany. Ary ny anankiray fanomezam-pahasoavana ento mahasitrana amin'izany fanahy izany ihany. Raha iso zany. Ary ny anankiray manao fahagagana. Raha iso zany androany. Ary ny anankiray maminana. Raha iso zany androany. Ary ny anankiray mahafantatra fanahy samihafa. Raha iso zany. Ary ny anankiray fiteny fahafa-tsy fantatry. Raha iso zany. Ary ny anankiray mandika fiteny tsy fantatra ireo rehetra eo. Dia asan'ny fanahy iray ihany zarazarainy ho azy rehetra avy araka ny sitrapony. Asan'ny apôstôly toko 5:12. Vonina andray zavatra venao androany ariva. Togeto venao andray zavatra. Isan'ny andray zavatra androany. Ngava aminao arak'izay nonao androany. Ary ny tanan'ny apôstôly no nanaovana famantarana sy fahagagana maro teo amin'ny vahoaka ary izy rehetra niraisaina teo amin'ny fialofan'ny Solomona. Asan'ny apôstôly toko 5:9. Ary ny vahoaka betsaka dia niray hevitra ny izay nolazain'i Filipo raha nandray azy sy nahita ny fahagagana ataony. Jôna toko 4:7 sy 8:7. Ini kena be dia be izy androany. Ary rehefa Jesosy efa tonga tany Galilea avy tany Jodia dia nakany aminy izy ka nangataka azy mba hidina sy hasitrana ny zanany satria voafaty izy. Dia hoy Jesosy taminy, raha tsy mahita famantarana sy fahagagana ianareo dia tsy mba ety ino mihita. Marka toko 4:5. Agoa izy tamin'ny mandeha amin'izao tontolo izao nefa ka mitoriny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Izay mino sa tabatisa no vonjena fa izay tsy mety mino no elohina. Ary izao famantarana izao no anaraka izay mino amoaka demony amin'ny anarako izy. Teny amin'ny fiteny izay mbola tsy hainy izy. Andray menarana izy na dia misotro zava-mahafaty azy izy dia tsy hampaninona azy zany. Ametra tanana marary izy dia ho sitrany reny. Ary Jesosy tompo rehefa niteny taminy dia nampiakarina ho any an-danitra ka nipetraka eo ankavanan'Andriamanitra. Fa izy ireo kosa dia lasa ka nitoro teny eny tontolo eny. Ary ny tompo niara-niasa taminy ka nanamarina teny tamin'ny famantarana izay nomba azy. Isaia toko 5:5. Isaia toko 5:5.
fadimy aoanao aza atao isaia toko fasily andiny fahadimy fa tsy fahavalo fa zaza niteraka ao atsika zazalahy nomenatsika ary no fanapana dia ho atsorony ary ny anarany atao hoe mahagaga mpanolo-tsaina andriamanitra mahery ray mandrakizay andrian'ny fiadana vonina ve anao androany androany zay toe-pisainana zay fomba fisainana religieux rehetra dia ho rava ao anatinao androany zay fomba fijery afahafa rehetrarehetra dia ho rava androany amen raha lasika-nabavy ao amin'ny tompo misy karazan'olona telo olony fahagagana ny karazany voalohany dia ireo olona tia mijery fahagagana tahaka anao faly anao rehefa mahita fahagagana tamin'ny maraina zao teto nisy olona tsy naneno na eno faly ny olona teto alleloia faly anao rehefa mahita demoni miala hoe wow zavatra mahagagy zany zay ny karazany voalohany ny karazany faharoa indray a dia olona tia mahazo fahagagana mbola ianao ihany ve zay ianao ve tia mahazo fahagagana tena tia ve ianao ka tia anao dia manao fiorako ny olona tia ianao fa tsy ohatry zany mampalahelo ny finoanao zay ve finoanao ohatry ianao na finoanao asy hoe ny finoanao misy karazana finoana contre-attaque ary ny fahatelo karazan'olona fahatelo raha lasika nabavy a dia karazan'olona mampitranga fahagagana izy mihitsy le mampitranga fahagagana karazan'olona voalohany a le tia mijery fahagagana ohatry ny olona rehetra ny olona na eny an-dalana ka anao manao fahagagana dia mitangorona ny olona satria tia mijery fahagagana faharoa indray a dia olona tia mandray fahagagana tena izy mihitsy manikahazo fahagagana dia izy mahazo fahagagana menina anao mahazo fahagagana ne anao manao manokana menina ary ny fahatelo karazan'olona mampitranga fahagagana zay aleha dia misy fahagagana mitranga eo za raha lasika nabavaka zany anteninao a za le fahatelo za zany aleoko lavitra le fahatelo le mampitranga fahagagana naiza leha ny mampalaza any ambanifrazaka zao le pastera fahagagana zay ihany ambanifrazaka le pastera fahagagana misy fitoriana filazantsara goavana be tao dia nisy amin'ny finoana koa fa ny finoana ny mampalaza azy fahagagana amen za tsy manaiky mihitsy ka ohatra ka indrikena quelque part ka afaka mivavaka ana fahagagana ka tsisy fahagagana tsy manaiky amin'izany a satria zany atao ampitranga fahagagana tsy haiko ianao a fa za zay za rehefa mijoro a dia tsy maintsy misy fahagagana eo zay ary zany tsy hoe mijoro fa naizanaiza leha ohatrany mikasaka amin'olo iverany eo kamarary olona dia hoentiko mbavaka dia sitan'izy eo sitan'izy eo ary ohatry zany ny olona manodidina na ny ekipako akaiky manodidina olona mampitranga fahagagana fona rahavatra ianao ianao olona tsy nandeha eto nambavaka tao ianao le vehivavy ramatobe tsy nandeha ny rahalahy io zao io izy io mianatra pastera tao figonao finoana to ivelany tao zay manao évangélisation dia entin'ny hitataty ramatobe anankiray le ramatobe tsy mety ka tsy mandeha tena tena tsy mandeha tsoka tsy misy tena voaka fitato le ramatobe hoety miodikodiny ohatry ny mazoketo ohatr'izao mitanyle tena misy kanabavy zay koa tsotra be piariny le izy io kanabavy io le tsangano hoe tanangavana kanabavy io le olona manodidina io izy io iny ny anazy indray a ianao moa vehivavina an'ino narary ny
nagaka zanany dia voaka teo dia sitrany saliliza le anakale nagaka mirakatra teo ny eo iny ianà zany olona manodidina anah dia formeko olona mifagagana fa sy teka azy tiako zao dia olona mifagagana tsy takatra saina menina menina tsaka le mandray fagagana ka lasana vavy fa manomboka androany ianao hiakatra amina stady anankiray mpampitranga fagagana ianao manomboka androany zay alehanao dia misy fagagana am'trano eo ny paster felso dia raha tsy mino an'andriamanitra kory malemy entina bapaka dia nitsangana ino izy zay moa izy kalasika nabavy efa manodidina anah dia milomana olo mifagagana fiangonan'ny finoana dia lazainy olona hoe miantso ny olona manana problema rehetra dia miantso ny olona manana problema rehetra irapananty dia hoy zany hoe nagaoka tsy sa jaka ny olona manana problema ny trano dia hoy zany ny anay re tsy manina fa ny olona manana problema reny reny nanaovan'andriamanitra fagagana reny dia reny tena milorona tsara reny dia mampita fagagana amin'ny hafa koa reny raha tonga eto ianao androany tsy angamotana anao zay mila fagagana hoe izany tena mila fagagana ny fiangonan'ny finoana miaraka amin'ny pastor Aintsoka Zafimandrato-Mivady dia manolotra anao tsy vitanao fa vitan'Andriamanitra tsy resinao fa resin'Andriamanitra fotoam-bavaka mandritry ny fito alahady andraisanao famonjena fitahiana herin'Andriamanitra fanasitranana fahagagana manomboka ny alahady fa 8 volana septambra hatramin'ny alahady fa 3 volana oktobra misy zavatra tsy hitranga mihitsy eo amin'ny fiainantsika raha tsy Andriamanitra no mampitranga azy tsaroa fa tsy misy kisendrasendra ao amin'Andriamanitra matoy ianao mandray izao zao dia teanao zavatra eo amin'ny fiainanao sy eo amin'ny fianakavianao Andriamanitra fotoam-bavaka mandritry ny alahady fito manomboka ny alahady fa 8 volana septambra hatramin'ny alahady fa 3 volana oktobra 2024 amin'ny 7 sasany maraina vidigana voalohany amin'ny 7 sasany maraina vidigana faharoa ary ny tolakandro fotoana ny famantarana sy fahagagana amin'ny 2 sasany ny toerana tranopokon'olona isotry zay mino fahagagana satria zay mino an Jesosy Kristy